Tomtatkandra vonahoan'ny tare any andrenivohitrany Tomtatkandra vonahoan'ny tare any andrenivohitrany Inona ihany vao mety mahita Enjana ihany vao mety mahita Tomtatkandra vonahoan'ny tare any andrenivohitrany Tomtatkandra vonahoan'ny tare any andrenivohitrany enjana ihany vao mety mahita Falmerabantsika rehetrarehetra ny tokatrandray ary amin'izao aliny alahady voalohan'ny volana sy fahatelon'ny volana izao raha toka famerenana no hijerenao ny fandaharana. Ity no fandaharana voalohany hiarahantsika amin'ity taona 2024 ity ka tsy hainay ny tsirarisoanao amin'izao taona vaovao izao ihany koa arabaina finaritra ianao natratra soany taona vaovao ary mirary taona zina feno fahasambarana sy fahombiazana ho anao sy ny ankohonanao ary indrindrindrindra ho an'ny siatrasa fivelomanao Nadia Beauté, salon de coiffure, d'esthétique et vente de produits professionnels. Spécialité lissage brésilien, steam pod, soins anti-âge-cheveux, soins de visage complet ou petits soins, traitement de tous les problèmes liés au visage, maquillage du jour, maquillage de soirée, manicure et pédicure avec les produits de soins et spa, vente de produits professionnels de coiffure et d'esthétique comme L'Oréal Pro, Myriam K, Matisse. Venez vous faire belle et sublime chez Nadia Beauté, en face de Moura Internet Service, premier étage, près Choprette. On a tous une raison d'aimer Nadia Beauté. Ety amin'ny commune rurale Antsoatany district Antsirabe faharoa mbola ato anatin'ny faritra vakina Karatra-trany aty indray no hitondrananao ary amin'izao fandaharana voalohany ho an'ny taona 2024 izao. Be dia be raha nisy atrasa efa nitondrana ianao tamin'ny taona 2024 iny fa anisan'ireo siatrasa izay mbola tsy nentintsika mihitsy ato anatin'ny fandaharana Mila Mikandra ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana ka izay indrindra ary no alorana efa nadihadiana ho anao androany. Misy tanàna vaovao vao niforonina manokana anaovana izay siatrasa izay eto Antsoatany eto ary olona avy any Antsirabe izay malaza azy olona avy any Antsirabe no tapa-kevitra hoe andeha anao andeha ilona bebe kokoa amin'izay sehatry ny fambolena sy fiompiana izay ka andeha anorim-ponenana aty Antsoatany izany hoe somary ambanimbanivohitra kokoa ka izay tanàna vaovao izay no hiara ho jerentsika andao ary entiko any avy hatrany ianao ao amin'ny tanànan'ny Jimmy HARISON. Si l'amour c'était de la musique, alors j'écrirais des musiques. Si l'amour c'était une prière, je prierais Dieu jusqu'à n'en faire. Si l'amour c'était de la folie, alors j'aurais perdu l'esprit. Fou à m'enfermer, à m'enchaîner, à m'emprisonner pour la vie. Efa tonga soa matsara eto tokantranon'ny Jimmy HARISON izay ny ekipan'ny Mila Mikandra amin'izao ora sy fotoana izao mahafinaritra aty amin'ny tanànany tsara ihany koa ny andro miarabanao Jimmy HARISON. Miarabanao Rojo dia izao miarabantsika rehetrarehetra ihany koa dia izao tonga soa matsara aty aminay ianareo dia farisay mandray ianareo aty amin'ny tokantrano trano azo tafo-bozaka mahafinaritra kely tonga soa daholo tompoko. Ye Jimmy HARISON dia Mpanakanto nafantarantsika anazy teny amin'ny télé teny amin'ny radio teny ihany koa izany hoe manao ny mozika ny hira sy ny fitendrena ihany koa fa tsy izay siatrasa izay aloha no asiantsika resaka androany fa ny activité an'izany izany hoe ny asa ataony aty Antsoatany aty fa mialohan'izay rehetra izay aloha andao ampahafantarintsika kely amin'ny mpiaino hoe iza aloha izay Jimmy HARISON izay sina présentation kely. Eny tompoko Jimmy HARISON ilay Mpanakanto sady mpitendry gitara basy, gitara solo, bateria no mpamorona ihany koa dia mpihira dia mpanao animation dia mpanao cabaret dia le hitanareo mianiany eny foana reny fa tonga aty Antsoatany zahay aty moa ny tanàna ny tanàna dia resaka hafa mihitsy no ataontsika androany zany fa tsy resaka an'izay zany tsika raha mety nareo fa rehefa vio hita eo ihany ny toy ny resaka fa ndao tsika hiresaka an'le tena antony nahatongavanareo aty aminay ary soa iara ny resaka.
Ie, ny siatrasa ataony eto Tsoatany dia ny fambolena sy ny fiompiana. Antenaiko fa manidikidika anao mpianana tokantrano ihany koa hoe inona nahatonga anao hoe avy any Mpanakanto dia nindrona tampoka tamin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana izay azo lazaina hoe mety tsy dia misy ifandraisany loatra angambany. Misy antony manokana ve sa efa ataoko hoe mety hoe efa nofinofy hatrambola kely fa sao vao tanteraka izay hoe anao tantsaha? Tantsaha mihitsy. Tsy nofinofiko mihitsy le izy. Sady tsy efa neritreretiko tambola kely. Tsy programme mihitsy. Tsy programme ny fiainako mihitsy io zany fa ny any ambony nanome an'le izy hoe zao indray hoe zany ny zavatra ataonareo amin'ity satria za sy ny vadiko zany tamin'ny heritaona nahazo fampianarana izay avy amin'ny PIT sy ny ministera zany. Dia tao amin'ny tombontsoa teto tanàna tety ihany no nianatra zany zahay. Dia no ny vita le fianarana dia hoe hay ity ny théorie. Ndao amin'izay pratikena le zavatra ninarana tany zany. Mo ny lafa Mpanakanto tsara ihany koa raha misy zavatra manampy anazy. Dia ozy izy hoe any amin'ny natiora any angamba ny tena tsara amin'izay zavatra izay. Mijery ihany koa any le hitanao le na sakafo hoanitsika rehetrarehetra ny ohatran'izany efa fenofeno zavatra chimique ohatr'izany mialatsiny amin'ny olona chimiste sy ny anina dia hitako hoe misy fiantraikany kely amin'le fahasalaman'ny zanak'olombelona ihany le izy dia raha mbola misy zany ny afaka atao dia andaontsika mba hanao zavatra natoraly dia tena moa nahainanao an'izay satria namena fampianarana tany dia miezaka manao an'izay zavatra izay zany ho anao atsika rehetrarehetra satria izahay atao hoe tantsaha no mamelona manome ny sakafo ho an'ny olona rehetrarehetra. Mazotomana tompoko. Ie. Fa le nahatonga anao nindrona tanatin'ity tontolo ity sy nanaraka izay formation nirahana tamin'ny PIT izay nisy antony manokana ve sa tamin'ny fomba ahoana no nahafantaranao ny fisy ilay formation ohatra? Hitako tamin'ny télé dia ozy izy mivadika hoe ndaontsika izy anao an'io. Zany ne tena hoe tena tsy haiko zany io zany efa fandaharana mihitsy efa misy hoe nitantaranareo dia misy ohatr'izao amin'ity fotoan'ity amin'izao nareo aloha mihirahira ry ambanimbany tanàna ry dia amin'izao nareo mihirahira ry ambony be ry fa amin'ity fotoan'ity indray nareo dia manao an'le asa izay efa natokana ho anareo indray manomboka teo dia izay angamba ny hitako hoe explication an'le izy fa tianay manao an'le izy dia zao hitanareo hoe manitsaka ny tany zao koa zany tena ilainy zanak'olombelona mihitsy koa hoe mifandray direct amin'ny tany ny tongotra sy ny zavatra ohatr'izany dia amin'ny lafiny fivelomana indray ary tsy nanano sarotra ve no hoe satria Mpanakanto anao dia nipetraka tany Antsirabe anao zany izay azo lazaina hoe ville mipetraka tany amin'ny ville ianao zany nanaraka ny fomba fiainana any amin'ny ville dia tsy nanano sarotra ho anao ve izay hoe nanao exode urbain raha zany azo ilazana anazy avy any amin'ny ville indray no lasa nipetraka taty ambanivohitra ny olona avy aty ambanivohitra dia ho any amin'ny ville iazakazaka ho any amin'ny ville daholo hitady azy. Za aloha dia mampirisika antsika rehetrarehetra mampirisika antsika ihany koa satria malalaka be ny Madagasikara antsika zany dia ho anahy zany tsara kokoa le fiainana ao anahy sady mampirisika ihany raha ohatra ka mba metimety aminareo raha mba manamana ambanivohitra ihany tsara kokoa zany ny miaina amin'ny zavatra ohatr'izao hoe nature tsara rivotra milama tsisy embouteillage tsisy stress marina mba misy any stress fa samy hafa misy le stress aty ambanivohitra sy le stress any andrenivohitra ianao nge vao mikadona fotsiny eo iavoloha ohatra na ohatr'izany dia efa hitanao daholo na nitarehan'ny olona raha somary tsy dia mitsikitsiky fa somary enjikenjehany fiainana daholo tsy maninona mihitsy zany fa dia mirarosoa re tompoko mirarosoa indrindra izay ny antony angambany fa zaho le niteneniko hoe manaraka an'le fandaharany n'Andriamanitra zany foana zany dia zay fa tiako le izy tena tiako ary dia tena miaina tsara mihitsy io. Ina daholo ary ny vokatra ety amintsika ety ina daholo ny activité atao zany eto amin'ity tanàna mahafinaritra be an'ny Jimmy HARISON sy ny ankohonany ity ohatra mahita fambolena eto fiompiana afaka tanisantsika kely amin'ny mpijery any tokantrano ve hoe ina daholo ny fokariny eto zany. Tiako ampahafantarina antsika aloha zany fa izahay dia tamin'ny volana mars
teo no tonga tatia tamin'ny 2017 zany no tonga teto Antsoatany de nanova trano kely teo am'le teo apita teo afa mety jirevantsika iny izy rehefa aveo de sady nanova trano teo no nikarakara an'ity zavatra ity volana zany zahay vao tena hoe niakatra teto ambony teto nikarakara tikan'izay mbola tsy de tena hoe misy zavatra be debe eto fa misy ihany aloha misy eo zao ohatra hoe ny sisin'ny tamboho rehetrarehetra iny zao misy katsaka sy tsaramaso iny katsaka sy tsaramaso tonga de miaraka melanelana tsara mihitsy am'le tokony ho izy misy eo voatavy be debe misy koa ny fambolena vary an-tanety reo misy paisy vonambolena misy zava-maniry zany de misy an'irety voninkazo madama moa tena mahafantatra an'izay zavatra zay reny sisiny fefy ampovoany reny ihany koa mbola misy tsaramaso maniry koa reny misy haricot-vert zavatra ohatran'izany ity daholo zany zay mety azo ambolena rehetrarehetra atsy ambany atsy ny resaka anana voninanana sy ny anamrebaka anamamy zany hoe karazany ty fambolena ty zany manaraka teknika fampiarana avy hatrany ny formation azonareo mivady fampiarana avy hatrany mihitsy le izy de misy koa ny raha hoe resaka biby fiompitsika zany mbola tsy manana be debe satria mbola vetivety zay ny tonga teto mo ny tena koa mbola tsisy mpanohana amin'ity resaka ty fa hoe nareo tonga eto zao vao mety hoe mba Jimmy HARISON mba meo anay numéro téléphone anao fa zay afaka miara-miasa aminao na ohatran'izany zany koa ny tena mba iriko zany afaka mifampiresaka tsara mihitsy hoe inona tadiavinareo fa mety ho vitanay de misy ny fiompiana misy akoho gasy eo misy bitro koa io misy dokotra sy ny karazany de mbola hoentiko mivizite an'le dobo ary koa nareo rehefa aveo misy dobo fa misy trondro zanatrondro efa nampidirina zany ao reto famokarana atao eto tanàna reto ve natao an'ny sakafo sa misy tanjona manokana hoe tsy haiko avadika sosa mety hoe anondrana na mety hoe avadika sakafo ihany koa mety manana projet koa hoe retsy katsaka retsy telo ny teneninao teo tena izy daholo ny voalohany aloha zany tsapan'ny fiainako zany hoe rehefa vokatra ny eto tanàna de tsy mividy tsony dikan'izay tsisy de vola miala ty anatin'ny poziko zany fa mitangotango eo fotsiny zany akoatran'ny hoe hena omby zavatra mety tsy vidy hena omby ianao fa efa misy koa atsoatsy ngamba ampinareo de tonga de vitatsika omby vavy be ronono zany vitatsika na mamadika ny ronono lasa fromage lasa zavatra ohatran'izany zany tsisy concurrence io fa nianarana atao amin'ny formation daholo zany zavatra zany fa tsy manana omby tsika azadiny fa ny omby anankiray raha hoe omby vavy tsetsatsetsatra omby vavy be ronono anankiray tokony anana tany 1 hectare na hoe 1 hectare latsaka fefany ho an'ny omby vavy anankiray ho an'le villa ho an'iny fotsiny le izy itsinjovana ny zavatra ohatr'izany de fa misy afaka manampy fa tena tonga de raikitra io rehefa mamboly de tsy mividy tsony zany fa roa manarakaraka an'izay matoa ianao manao an'le izy koa de mba mitady zavatra ngezangeza kokoa azahoanao ny anarana tany koa mantsy zay hoe aza manao enao ve de anaonao zavatra fotsiny eo nefa tsisy zavatra miditra aminao par rapport am'le izy koa omenan'ny olona mba ahafahanao miaina ahafahan'ny olona miaina de ozy izy ianao hoe hovoaka ny ivelany sy ny karazany zay mihitsy mahatonga any tsy de mampiasa an'le produit le nresako anareo teo iny fa miezaka zany mba ho engane mba ho international le zavatra zany no ezana fa mbola tsy fantapantatra moa zay fa engane amen azo lazaina hoe mbola vetivety ihany nareo zany aloha no teto araka ny tenenao teo tamin'ny volana fa na izany naty zany fa be deabe ny zavatra hita masona eto aloha zavatra vita mahafinaritra be ohatrotry ny ahoana ty tanàna ty raha fieritreretanao anazy afaka 10 taona afaka 5 taona any zany hoe mahakasika ny fanitarana tianao atao zany ny fijeriko an'ity tanàna ty zany zao raha ny fijeriko anazy engane mba ho tanteraka sy nofinofy tiako atao hoe tanàna fitaratra zany izy ty zany hoe eto zany le tanàna mahafinaritra be fa any ambadimbadika any na eny ambonimbony eny ny tena ferme de any ambadika any ny fambolena rehetrarehetra sy ohatr'izany fa eto ny olona mijery hoe afaka manao zavatra ohatr'izao zany nareo ohatr'izao zavatra ohatr'izany angambany ny fijeriko anazy fa tsy fantatro hoe lasa building ve ty sa miena noho izao tsy fanitarana amin'ny famokarana ka izay indrindra hoe eto zany no ohatra hoe mijery an'le voatavo zany de mahafinaritra koa zao fa izay manana champ na voatavo be deabe
be any ambadika any. Ohatra io ny omby vavy anankiroa mahafinaritra be izay ny eto fa any ambadika any mety hoe misy fantatro misy maromaro zany mba tanjotanjona fanirina kely zany de arakaraka le zavatra hita eo zany hoe any ambadika any koa misy ohatr'izany be. Mety efa mahita ihany fa ianao hoe inona no tena anisany hoe olana mety tsy afahana mampivoatra loatra nyty tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana ity ho antsika eto Madagasikara ho an'ny eto Vakinankaratra manokana. Zaho tsy de mahita hoe sakana loatra ne fa tokony amafisina kokoa zany ny fanampiana ara-bola moa voalohany indrindra de ara-pitaovana indrindra ara-moral zany hoe lefa mba fahaizana le tantsaha iny zany ampiana foana fahaizana ohatra hoe mba misy olona mitotona foana any ambanivohitra zany isaky ny fotoana mampety azy mame formation foana zany tsy tapaka io fa tsy hoe misesesta fotsiny hoe tonga taty ho ny anina de alailaina caméra eo de zay fa hoe tokony mitohy le izy zany de mahandisy fanantenana ny tantsaha mararo ny fondro le rony zany satria efa mba mahay izy de mba te hanitatra le zavatra izy de miandry an'le izy nefa tsy tonga ihany le izy. Za zany zao vavolombelona satria vao vita amin'ny fianarana de efa niteny hoe mba meo zay ranga mba anaovanay pratika asenanina an'ity hatram'izao le izy mbola tsisy aloha fa engany mba izy tsy fanomezantsiny moa fa nisy ny pesta nisy ny tsy pesta de mino fa ho avy ihany zany zavatra zany mankahery an'ireo mpiara-mianatra taminay tao amin'ny tombontsoa zany fa ho avy ny andro hoe mamiratra foana io bebe okay. Enjana ihany vao mety mahita. Hotezantsika sy namana Jimmy HARISON ety amoron-drano ety indray aloha ny tafatafa ato anatin'ny fandarana trany ety amorony dobony Jimmy HARISON misy anay amin'izao fotoan'izao tsy mbola mahita trondro aloha Vahinintsika ny amakidobo. Efa misy trondro zanatrondro ohatran'ireny any amin'ny volana Jolay ihany tsika mamakidobo amin'izay fotoan'izay. Tsika amin'izay carpe royale ny ao anatin'io mahafinaritra kely. Mazava ho azy mbola fambolena sy fiompiana manaraka ny teknika hatrany. Tsy maintsy ampanarana teknika satria zay ny anarana izay le fianarana de mba mampita amin'le tia manodidina ihany koa hoe zay tokoa misy foana ve hoe ny tantsaha miara-mipetraka aminareo ety manodidina ety manantona tokantrano manontany ny resaka teknika izay ampiarinareo ohatra. Izy tsy manantona ny tokantrano fa tonga de miresaka eny fotsiny miresaka eny izahay manontany anazy mo izy koa manontany misy zavatra antaniny de mifameno eo le izy zay koa ngamba hitako hoe lafitsarany le hoe avy any andrenivohitra de nakaty ambanivohitra ny aty ambanivohitra koa nefa ny aty azo zavatra avy aminy avy any andrenivohitra fameno tsara mihitsy le izy. Tsy misy fotoana ve malahelo kely ihany ny fiainana tany amin'ny ville ohatra. Sange rehefa weekend mandeha miasany foana mihirany foana rehefa weekend de rehefa tsy weekend zany de aty io vao tonga io zao. De akoatran'izao hoe satria ianao avy any amin'ny ville zany no lasa nandeha nipetraka taty nanao an'ity fiariana fambolena sy fiompiana aty mbola mitana asa hafa ve zany akoatran'ity sa tena hoe nafoy daholo ny tany ivelany fantoka tanteraka amin'ny hoe eto Antsoatany. Araka le voalazako taminao teo inona moa izy teo ndaso mbola manao asa tsy tapahana mihitsy fa ndaso aloha fa misy zavatra neritreretiko kely zay de tsy voategniko le izy fa zao ny be ny olona raha sady bediny tenako no bedin'Andriamanitra raha hoe le talenta le maha-artiste ana iny zany no avela fa iny mandeha foana ny fampifaliana ny vahoaka manontolo zay mifanandrify amin'ny asanay eo fa ity asa anankiray ity indray de tena asa masina ihany koa ny mozika sy ny tantsaha nge tena asa masina mihitsy efa hatrany amin'ny andron'ny abakoka tsy haiko ny andro abakoka moa zany amin'ny andro taloha be tany de hitako hoe mifameno zany le izy satria za rehefa weekend de any Antananarivo na any Atsirabe na aty Atsirabe any Atsirabe kay moa fa tsy eto Antsoatantsika zao hoe fa rehefa tsy weekend zany manomboka alatsinainy de fa aty somariva indray vao miala aty ohatran'izay fandaharam-potoanako. De naiko fa manana hafatra ampita ho an'ireo tanora zay mijery ny fandaharana i Jimmy HARISON amin'izao fotoan'izao manana hafatrafatra ve ianao an'ireo tanora na ireo ankizy
tsy anasa ohatra nareo andala mpanaovana formation momba ny fambolena sy fiompiana ihany koa. Azakivy marô mitsaka foana dia manantena foana fa mila mikandra dia mila miketrika tsara ny saina dia mila manontany ny fanahy masina hoe inona ny tena tokony ho atao zany fa tonga amin'ny fotoanany daholo zany zavatra rehetra zay fa hoe tsy hoe tsy sosina za tsy nanambola mihitsy ary tamin'ny vao tonga teto fa ohatran'izany fa tonga ho azy daholo ny zavatra rehetra satria zay ny fandaharana. Ary tsy mampanahy ihany koa ve ny hoe satria amin'izao fotoana ny ankizy miazakazaka mihitsy mianatra te hanao asa birao hiasa amina orinasa tsy mampatahotra ve amin'izao zany hoe tanora andeha hisehatra amin'ny tontolo ndeha hiverina aty ambanivohitra raha izay ny azo ilazana anazy. Ka le izy ange rojo samy manana ny fanomezam-pahasoavana nomena azy daholo ny olona tsirairay. Ianao zao io miresaka amiko ny fanomezam-pahasoavana ho anao amin'izao fotoana izao de za ohatran'izay dia misy bandy anankiray avingelarana este aingana angela izy zao fanomezam-pahasoavana hafa indray zany zao ny ty bandy anankiray ty zay présenteko aminareo afato akaiko ato ty zao raha nesta ty le ry aloha zany ny akamako aty tanàna sady nanampy anay tamin'ny fanamboarana ny tanàna no tena tantsaha pura ihany koa eto tanàna le ry miaraba raha nesta fa miaraba ny reto mpiara-miasa eto amin'ny RTA reto koa zany ny tenako za moa zany dia Tantsaha avy eto Tsoatany dia nahatonga anay sy Jimmy HARISON hiara-iasa zany dia iraka avy amin'Andriamanitra. Ina daholo zao ny anisany hoe fanampiana ataonao zany afakarakarana ny tanàna eto Tsoatany. Resaka hoe mamboly zany, mamboly vary atao eto, mamboly katsaka, tsaramaso, karakara zaridaina, zany fiaranay miasa eto. Ianao ve talohan'ny niarahana niasa tamin'ny Jimmy HARISON zany efa nanao an'izay asa zay rehetrarehetra foana ihany? Ny ray aman-dreninay moa zany tena tsaha irinjery mihitsy. Dia hatramin'izay ve ianao nefa nanana faniriana hoe hiasa amin'ny tontolo ety ambanivohitra sa mety nanam-paniriana ihany hoe andeha hipetraka any kafa ohatra na hitady asa hafa? Ny faniriako zany dia tena hoe Tantsaha Mpamboly. Misy anto manokana ve itiavanao any asa ety ambanivohitra ohatra ny natonga anao tsy nanana etaeta hoe andeha hifindra any amin'ny vila ohatra ny anao asa hafa any? Ny natonga hoe tena fikitra ety ambanivohitra zany dia hoe ety mamboly tsisy zavatra vidiana zany ety rehefa miakatra ny vokatra. Ianao zao anisany hoe efa ela no namboly sy niompy teto Tsoatany. Misy ve ny olana manokana sedrainareo Tantsaha ety atoerana ety tsy fantatro ny toetrandro na ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa na ny mety hoe olana hafa tsy ahafahana mampivelatra an'ilay sehatra asa fiariana ety? Tena misy tokoa ny resaka eo amin'ny ara-pambolena moa zany mahavoanay Tantsaha ety ambanivohitra dia ny resaka ara-jezika. Tsy ampy ny zezika? Tsy ampy ny zezika. Ny zezika ataonay dia compost. Fa antenaiko fa namana Jimmy HARISON efa nanisana anaraka fiofanana efa afaka mamaha izay olana ara-jezika izay ianao? Io resaka omby io zany resaka omby io zany tena marina satria tsara foana zany le zafady le tainomby amin'ny fambolena. Tsara foana zany le tainomby amin'ny resaka fambolena fa raha ohatra ka hoe misy mpamatsy omby zao dia hoany zany zavatra zany fotsiny ohatra dia falifalytsika zavatra ohatr'izany zany dia résolu ny resaka zezika. Amaraparana ny fiarana saditsika ato anatin'ny fandaharana Mila Mikandra fa andeha aloha ho tetezitsika kely ny tanàna eto Tsoatany dia amin'ity tsy akiteniteny ity.
Izay lo masakazo naroso anao tamin'ity fandarana Mila Mikandra volana Janoary ho an'ny taona 2024 ity. Ankasitrahana ny fanarahanao izany izay mianadahy mpikarakara ny fandarana Mila Mikandra dia efa manome fotoananao sady indray ho amin'ny volana Febroary fotoana izay hitondranao anao indray sehatrasa vaovao mbola ato anatin'ny faritra Vahinintsika. Tiako marihana kely fotsiny ho anareo any tokantrano ny fandarana raha toka malina anareo ny andefasana ny sehatrasa fivelomanareo na inona izay na asa ninina zay sehatrasanareo zay dia azo atao foana ny mifandray aminay amin'ny laharan-tarobia sy ny laharan-tserasera zay hitanao io ambany io. Aza misalasala mihitsy ary mifandray aminay fa azonay atao tsara mihitsy ny mandefa ny sehatrasa sy ny fivelomanao ato anatin'ny fandaharana. Ety ampamaranana dia ankasitrahana fitolonana fisaorana sy fakasitrahana be dia be ny Nadia Beauté izay mpiara-miasa amin'ny fandarana ihany koa tamin'ny fikarakarana ny taovolo sy ny tarehy. Ankasitrahana torak'izany ihany koa ny ekipa rehetrarehetra eto amin'ny RTA izay nampita ny sary sy ny feo tany atokantrano sy nanatontosa ny fandaharana. Ary ankasitrahako ihany koa ianao ao atokantrano izay tsy manadino ny fotoana ifanomezantsika isaky ny alahady toy izao. Dia tadidio ihany koa fa mbola azonao jerena ao amin'ny YouTube ny fandarana Mila Mikandra ho an'ity androany ity sy ny fandarana rehetrarehetra izay efa vitantsika hatramin'izay. Dia amin'ny ray volana indray ary ny fotoanantsika veloma daholo. Alors seulement fais-moi l'amour. Tumtatkandra vonahoany tare anendreny vohitrany. Tumtatkandra vonahoany tare anendreny vohitrany. Ilona ihany vao mety mahita. Enjana ihany vao mety mahita. Tumtatkandra vonahoany tare anendreny vohitrany. Tumtatkandra vonahoany tare anendreny vohitrany. Fa enjana ihany vao mety mahita.